tifaliana no iarabanantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao manaraka ny fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao ity ary dia ampitiavana sy ampanetretena ihany koa no hitsidihana ny tokantranonao izarana ny tenin'Andriamanitra ho fiainana ho antsika tsirairay avy. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy Tompo ary dia izy no hiasa indray amin'izao fotoana izao anatin'izao minitra vitsivitsy izao andraisantsika ny teny ny fanahy masina hikasika anao mba anokatra ny maso kasika ny fo ary ampahery ampitoetra ampiorona hitondra ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra izao teny izao satria aoka tsy ho adointsika fa hoy Jesosy izay hoe tsy ny manao tompokotompoko no hiditra fanjakana lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Ary io sitrapon'Andriamanitra io dia atao anatin'ny Baiboly no ahitantsika azy famarinana marobe ary atao anatin'izay dia anambaran'izay famarinana nomeny Jesosy indray izay teny mitondra fanafahana ho anay izay teny nohaninay ka fantatray ny fahamarinany ary mitondra fiainana ho anay dia tery ampanazy izarany izany amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao hitanao koa ty toriteny ty amin'ny YouTube Kristianina Ve ao amin'ny site www.miomana.com dia saorana tompo ihany koa ny radio en ligne miomana izay ahafahantsika mitorony ny tenin'Andriamanitra maimaimpona avokoa izany satria hoy Jesosy hoe nomena maimaimpona ianareo dia mizara maimaimpona ianareo. Tery ampanazy nambara fitiavan'i Jesosy, tery ampanazy nambara ny mombamomban' Jesosy rehetrarehetra, tery ampanazy anambara ny tenin'Andriamanitra ity ilay teny tsisy kilema mba azon'ny olona fiainana, azon'ny olona fahafahana, azon'ny olona famonjena fa ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra ary mila vonona izao sy ianao ho amin'izany fampakaran'izany mba ho isan'ilay fiangonana tsy misy tsiny, tsy misy petina, tsy misy fiketronana, tsy misy endriky ny fiovaovana fa lay masina sady tsy manatsiny eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Izy ihany no hatateraka an'izany ary ny afahana manatanteraka an'izany dia ny tenin'Andriamanitra araka ny vavaka nataony hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra no afaka namasina antsika rehefa raisitsika amin'ny finoana izany teny izany. Dia hiasan'ny Tompo ao anatin'izao fotoana izao amelombelona ny fiainantsika tsirairay avy. Saorana ny Tompo fa vita soamantsara ny fitoriana filazantsara izay natao tamin'ny farana volana ho iny tany Sakarasy tany Toliary ny 27, 28, 29 tany Sakarasy Toliary 27, 28, 29, 30, 31 ho an'i Jesosy ny voninahitra. Maro ny olona voakasika ny bebaka nanolo-tena nandray ny famonjena, maro ny olona sitrana, maro ny olona afaka izany rehetrarehetra izany dia noho ny fiasan'ny fanahy masina noho ny famondrapon'i Jesosy ary ny dera ny haja ny voninahitra dia ho azy irery ihany fa izahay isika dia mpanompo tsy mahasoa ny tokony natao ihany no natao. Isaorana antsika ihany koa ny amin'ny fahatserovana am-bavaka fanomanana an'izany asa izany Jesosy amaly fity ary ny voninahitra dia ho azy irery ihany. Mitohy hatrany ny azakazaka, mitohy hatrany ny dia rehetrarehetra satria izay ny iraka napetraka Jesosy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra. Mbola mitohy hatrany izany fandehanana izany amin'izay hitarihan'ny fanahy masina na any avaratra, na andeha any atsimo, na andeha any andrefana, na andeha any atsinanana, na voatany naiza rehefa mitarika ny fanahy masina dia mandeha isika fa ny fanahy masina no mitarika ary ny fanahy masina no mibitsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Haleloia, amen. Izao antsika dia andray teny ary Petera voalohany toko faharoa, Petera voalohany toko faharoa andininy fahavalo. Petera voalohany zafady Petera voalohany toko fahadimy, Petera voalohany toko fahadimy manomboka amin'ny andininy fahavalo. Dia izao no voasoratra ao: mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay rapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo izany fahorian'izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amen. Ny fandarantsika dia hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao. Ny ao anatin'ny hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao dia hoe ny fiverenan'i Jesosy izay andrasan'ny mpino, andrasan'ny fiangonana ary mandritry ny fotoana fiandrasana, mandritry ny fotoana fiomanana dia ny devoly tsy faly fa tady anala ny finoanao, tady anala anao tsy eo ambany fahasoavana, tady anala anao amin'ilay lalan'ny fahamarinana hiala eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy mba ho very miaraka aminy. Devoly izany nefa tsisy hevitra ntsony amin'izany
devoly zany efa very zany, efa tsisy antenaina tsony aminy fa efa niodana tamin'Andriamanitra izy a, efa nilavin'Andriamanitra izy a, efa nazerany tetỳ ambonin'ny tany ary tsy misy hevitra tsony aminy, ary mbola te hisarika olona izy a hiaraka aminy ho any amin'ny fahaverezany, ary ny sariany dia ny mpino, ny sariany dia ny olona tsy mbola ao aminy. Raha tsy misy ady eo aminao, raha tsy misy fanenjehany eo aminao, raha tsy misy fakapanahy maivay eo aminao, raha ohatra hoe misosa ho azy fotsy fiainanao fa tsisy ady-panahy, tsisy fitolomana, tsy misy fiadina ny ady tsara ny finoana, tsy misy fanoherana, dia mieritrereta fa sao dia anazy ianao, sao dia tsy han'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, sao dia efa azy ianao. Fa raha an Jesosy Kristy ianao, ny bebaka marina, na n'olo tena ho azy, zanak'Andriamanitra, dia déclaration de guerre amin'ny Satana sy ny agent rehetrarehetra zany. Déclaration de guerre hoy zany hoe manitra ampiveriny Jesosy Kristy any amin'ny raha ony lanitra dia fataro ny marina fa tsy maintsy ho enjehany ianao, tsy maintsy zahana toetra ianao, tsy maintsy misy foana io fakapanahy io, na ao an-trano ianao na tsy ao an-trano, na mipetraka ianao na mandeha, na mandry ianao na mifo, dia misy foana io fakapanahy io, misy foana io zavatra misarika anao ho amin'ny filana, ho amin'ny fakapanahy, ho amin'ny zavatra maro samihafa. Ary zay no napetraky ny apôstôly Petera eto hoe mamonona tena miambena fa inona ny zavatra marina, inona ny zavatra misy, dia voly fahavalo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arabany. Ho anao izay ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fizahan-toetra, ao anatin'ny fitsapana, misy fakapanahy maro isan-karazany noho ny fahamarinana, noho ny tenin'Andriamanitra, noho ny ianao mandeha ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Normal zany, satria izay le fiainantsika atao tany. Fantaro na iza misy ianao, na eto Madagasikara ianao, na any ampitan-dranomasina ianao, na iza ny olana misy foana. Raha mbola eto tany dia misy foana ny olana. Akoatra ny olana dia zao, misy foana ny ady sy ny fakapanahy. Ary hoy ten'Andriamanitra hoe misy ny fahoriana. Fahoriana io resaka tribulation zany, resaka zavatra manahirana. Fahoriana mantsy amintsika malagasy ohatrany hoe fahafatesana foana, fa tsy resaka hoe tsy voatery hoe fahafatesana fa tribulation, ady zany. Jesosy Kristy koa nefa niteny hoe ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, fa matokifa izao efa naresy zao tontolo zao. Ny tiana tenena amintsika tsirairay avy zany dia zao, efa napetraky ny tompo hoe manjo ny rahalahy rehetra eran'izao tontolo zao io fahoriana io. Io fahoriana io, ino fahoriana io zany le ady, ady-panahy, ady mba hijoroanao amin'ny fahamarinana, ady mba andehananao amin'ny fahitsiana, ady mba andehananao amin'ny fahamasinana. Satria be da be ny zavatra misy misarika anao hiala amin'ny fahamarinana, misarika anao hiala amin'ny fahitsiana, hiala amin'ny fitiavana, hiala amin'ny fahamasinana, hiala tsy ho ao amin'ilay tenin'Andriamanitra tsony. Ary amin'izao fotoana iainantsika izao, volana aogositra 2024 dia mora be ny anontana, mora be ny halavona, mora be ny hodinana amin'Andriamanitra. Fa eo ilay ampianarin'ny Paoly Petera amintsika hoe fataro ny amin'ny aoriana, fataro ny farany, isaky ny manao zavatra ianao zany, na isaky miteny ianao, isaky ny zavatra ataonao dia fantaro. Ankasitrahan'Andriamanitra ve zao zavatra ataoko zao, ankasitrahan'Andriamanitra ve zao zavatra eritreretiko zao, ankasitrahan'Andriamanitra ve ny andehanako amin'ity toerana ity, ankasitrahan'Andriamanitra ve ny hijereko an'izao zavatra rehetra zao. Zavatra misy ahatonga antsika ho lavo, ahatonga antsika hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ity nofontsika ity: ny maso, ny sofina, ny vava, ny fo, ny tanana, ny tena. Reo zany no anotantsika, ary reo no mila fiambenana. Teny, misy teny matoa-teny zany, misy asa napetraky ny tenin'Andriamanitra ho ataontsika tsirairay avy. Inona le voalaza? Mahonona tena, voalohany zay. Faharoa, miambena. Fahatelo, miorena toero izy. Faefatra, miorena tsara amin'ny finoana. Zay zany no lesona fampianarana omeny tompo antsika amin'ity androany ity. Mahonona tena, miambena, toero izy, miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Aty amboko, izany tompon'andraikitra, izany tompon'andraikitra amin'izay zavatra ataoko, amin'ny zavatra saintsainiko, amin'izay zavatra eritreretiko. Hoy Davida, avolio ny masoko tsy hijery zava-poana, avolio ny masoko tsy hijery zava-poana.
Zavapoana dia zavapoana, zavatra rehetra zavapoana sy misambotrivitra. Io maso io zany dia mila iambenana io mba tsy jery zavapoana. Inona nalavo any Adama sy Eva, inona nalavo any Eva, nanatona azy ilay menarana, nampiresaka anazy teo niresaka taminy teo dia niteny taminy ny aminy hoe tsy ho fatinareo raha inana an'io voankazo fahalalana tsara sy ny ratsy io, nijery ny masony. Zay zavatra anankiray natonga ny fahalavona. Inona nalavo any Davida rehefa nijery any Batseba nandro izy teny amin'ny terasiny teny dia nisy filanan-tsiry tao anatiny. Zany hoe io maso io no nitarika tamin'ny fahotana. Zao lazainy Jesosy rehefa nitory-teny tao tendrombohitra, ranomasonao no manafitoana anao dia sory ala aminao izy. Fa tsaratsara kokoa aminao manana maso tokana miditra amin'ny fanjakana lanitra, zay manana maso roa makany fahaverezana. Hoy Jesosy, raha misy mijery vehivavy ila azy dia efa nijagajaga taminy tao am-pony sahady izy. Inona daholo zany rehetrarehetra zany? Maso. Zay zany ny anankiray ny fiambenana amin'ny maso. Mahony tena miambina. Inona ny atao hoe miambina? Ny atao hoe miambina dia tsy matory. Ny atao hoe miambina dia mijery mba tsy hisian'ny fahavalo ho tafiditra. Ary ny fiambenana dia eo amin'ny maso io. Tsy zavatra rehetrarehetra dia ho jerena, tsy zavatra rehetrarehetra dia maso, fa mila mivily, miala rehefa tsy akasitran'Andriamanitra. Malalaka be zao ny fijerevan'ity maso ity. Zao natinao ny devoly rehefa hakafanan'i Jesosy, netiny niakatra avy teny tendrombohitra dia nampijereny, omeko anao zao tontolo zao izy raha miankohaka eto anatrehako ianao. Inona zay? Maso ihany koa zay. Amin'io maso io zany ny anotana. Zany hoe misy olona miteny misy hoe alao jamba dia amin'izay tsy manota. Fa tsy vitany hoe jamba fa mbola eo koa ny sofina, eo ny fo, eo ny ataon'ny tanana. Fa io maso io tena hoe apetraka amin'ny tompo hoe tsy hijery zavapoana. Tena Andriamanitra miteny any amin'ny Hebreo 1:12 sa 12:12, mijery an Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Zany hoe io maso io mihitsy aviliano zay le vavaka hoe avilio ny masoko tsy hijery zavapoana. Amin'izao fotoana malalaka be ny fidirana ao amin'ny internet, ao ny ahitanao an'izao tontolo zao. Io zany tonga dia varavara kely ahitanao an'izao tontolo zao, indray mpimaso. Zay izy, zavatra kely indray mpimaso ahitanao an'izao tontolo zao. Misy zavatra tsara ao, misy zavatra ratsy ao. Fa anjaranao ny mivavaka, anjaranao ny miambina, anananao fahonona tena, anananao fanahy mamantatra zay tsara sy ny ratsy, ary matsiaro ambavaka anao ihany koa mba tena hoe omeny tompo an'izay fanahy mahay mamantatra, ary omeny tompo hery hitahiry hifidy ny lala tsara. Fa ao anatin'io natory teny dia misy ao zavatra maro be ilaintsika daholo hita ao anatin'io internet io, ao anatin'ny Facebook, ao anatin'ny zavatra maro isan-karazany. Ny maso no mijery an'izany rehetrarehetra zany. Ary ao ny devoly mampiasa, anisan'ny fitaovana ampiasain'ny devoly andavona hamerezana ny resaka internet sy ny réseaux sociaux maro isan-karazany. Mila miambina ry havako, mila miambina ry mpino malala, mila miambina ilay fiangonana Virginy 5 izay iandry ny fampakarana mba tsy ho lavo amin'izany resaka filan'ny maso zany. Hoy tenin'Andriamanitra ny apôstôly Jaona, aza ty zao tontolo zao, na zay zavatra eto amin'izao tontolo zao, fa zay zavatra eto amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny maso. Maso ihany, mbola ho amin'ny maso ihany. Ary teny koa Jesosy, ny maso ny jiro ny tena. Raha tsara ny masonao dia tsara daholo ny ao anatinao, raha mazava ny ao anatinao dia mazava daholo. Io maso io mihitsy zany. Mila ny fanahy masina mitoetra ao anatinao, mila ny fanahy masina mametraka ny fitiavana an' Jesosy ao anatinao, ka mahatonga anao hiala hoe ity ve ny amerezako ny mandrakizay, zavatra zavapoana, zavatra ny tany, filan'ny nofo reka momba izao fiainana izao, manohatra ny fahamarinana, manohatra ny fahamasinana, manohatra ny tahotra an'Andriamanitra. Io ve lanjalanjao foana isaky ny misy zavatra atao, hitarika ao anefa avy, io ve no amozako ny mandrakizay, io ve no amozako ny fitsaharana sy ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy. Lavo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mahonona tena miambena, mahony tena miambena, miambena koa amin'ny zavatra henon'ny sofina. Ao koa ny miditra, zavatra maro mety atezitra anao dia atonga fahatezerana, atonga tsy fitiavana, atonga lolopo, atonga fankalana, atonga tsy famelan-keloka amin'ny zavatra eno rehetrarehetra. Rehefa zavatra tsy mahasoa tsy mampandroso, avela hoany ary aza toizana. Rehefa zavatra mety hitarika fahalavona hoeto eo anatrehan'i Jesosy apetra ao aminy dia eto ambavaka. Aza vela misy mihitsy zavatra hoen'ny sofinao ka andotony eo am-ponao rehefa aveo. Fa hitan'ny maso reny sofina dia miteraka fatafitoinana, miteraka filana, miteraka fahotana, miteraka tsy fitiavana sy zavatra maro isan-karazany. Ary rehefa hen'ny sofina dia milatsaka ao am-po, miambena ihany koa ny amin'ny ao am-ponao. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Io fo io mila manana fahadiovam-po ianao. Ny herin'ny fanahy masina,
ny heriny azy fijaliana, niarana ombona tamin'i Jesosy Kristy ianao, niarana levina taminy, niarana tsangana taminy, ary manana hery ianao. Zay mahatonga ny Paoly miteny aty amin'ny farany hoe toero izy ka miorena tsara amin'ny finoany ianareo. Dangereux raha lasana bavy zao fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy zao. Tsy nataony, tsy nikalifien'Andriamanitra, tsy nikalifien'ny fanamasina, tsy nikalifien'ny Petera amin'ny zavatra tsotsotra ny devoly, fa nikalifieny hoe tahaka ny liona. Azonao zany hoe liona. Liona zany anisan'ny biby faran'izay atahorana, biby manjaka any amin'ny any anala. Ary izy hoe ny devoly dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Zany hoe ianao eto an-tany na ao an-trano fotsiny ary anao mipetraka eo, io sainao io ihany koa nge dia efa mandeha lavitra e. Io sainao ihany koa dia efa hoentan'Andriamanitra amin'ny obolanao hoe zavatra halan'Andriamanitra dia ny fo mamoro sain-dratsy, ny fo mamorona sain-dratsy. Mipetraka eo zany ianao nge dia efa mety manoty e. Satria zay le tenenin' Jesosy teo mijery vehivavy ilazy, efa mety efa misy zavatra eritreretin'ny sainao ao, efa misy zavatra jeren'ny sainao ao, efa misy zavatra saintsaininao sy vinanianao, any dia efa mety anotanao. Ary ny devoly misosika amely anao amin'izany rehetrarehetra zany. Ary avako tena tsy alabritsika, zay ny teny frantsay, tsika zany tsaroa fampandalo sy mpivahintsika eto, ary tsy atsika ny eto tsy atsika ny eto fa mandalo tsika ary mila miambina sika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny devoly tsy faly mahazo ny famonjena ianao. Devoly tsy faly raha miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ary mitady zay ho arapany izy ozy izy. Fa za te hiteny aminao rehefa ao amin'i Jesosy ianao Jesosy Kristy ny liona fokony Joda. Ary rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ianao miambina. Mirary soanao amin'ity herinandro vaovao ity tena ampiatra an'io ianao hoe ahony tena hiambina, hitoetra tsara amin'ny finoana ary hanohitra ny devoly. Le finoana no andresena. Fantaro, tadidio. I Daniel nalatsaka tany an-tavaky ny liona noho ny famarinana ny tenin'Andriamanitra, noho ny finony, ary nanakombana ny vavany liona. Nanakombana ny vavany liona satria nanino? Tsy hisy raha tsy hita tany aminy. Tsy nisy raha tsy hita tany aminy. Ianao ihany koa rehefa tsy hisy raha tsy hita ao aminao, noho ny famarinanao ao amin'ny Jesosy Kristy, noho ny fahasoavan'i Jesosy, noho ny herin'ny fanamasina, kombona vavany liona falazaiko anao. Eo izy. Hanadalanao eo izy amin'ny alalan'ny maso, ny sofina, ny fo, ny tanana, ny vava sy ny maro isan-karazany. Eo izy fa hitsoka izy satria kombona ny vavany liona, satria ilay tena liona fokony Joda ny miaraka aminao. Natsipy tao an-tavaky ny liona Daniel, fa rehefa natsipy tao izy kombona ny vavany liona, satria ilay Andriamanitra ho Daniel rehefa niteny hoe Andriamanitra naniraka ny anjely nanakombona ny vavany liona. Andriamanitra naniraka ny anjeliny nanakombona ny vavany liona. Faraparany fahavotapitra ny fotoana, Jesosy Kristy tsy nisy an'izao tontolo zao tao aminy, tsy nisy anjaran'ny devoly tao aminy, tsy nisy anjara satana tao aminy. Ary rehefa niteny izy alohalohan'ny anolorana azy izy hoe avy ny andrina zao tontolo zao izy, nefa tsy manana ninona ato amiko izy. Zay zava-dehibe zay raha lasaina bavy hoe tsisy compromis ianao, tsisy zavatra iraisanao tsy kombakomba amin'le ratsy ao. Raha dinihana ny sainao, raha dinihana ny fonao, raha dinihana ny fiainanao ray manontolo, dia tsy misy hitambaranao amin'ny ratsy. Hoy ny ten'Andriamanitra, inona ny ifandraisan'ny maizana sy ny mazava, inona ny ifandraisan'ny Kristy sy Beliala, inona ny ifandraisan'ny marina sy ny diso. Ary rehefa ao amin'i Jesosy Kristy koa ianao dia aoka ho 100% ho an'i Jesosy, ny maso, ny saina, ny fo, ny sofina, ny tena ray manontolo 100% ho anazy. Fa rehefa 100% ho anazy ianao tsy manana anjara ao le ratsy, ary rehefa tsy manana anjara ao izy tsy mahakasika anao izy. Tsy mahakasika anao izy. Matoy izy mbola mahakasika anao zay nanokatra varavarany ianao. Matoy izy mbola mandavo anao zay mbola ianao zay mbola nisy firaisana tsy kombakomba tao. Fa takan'i Daniel tsy nisy firaisana tsy kombakomba, tsy nisy filana sitraka tamin'ny olona, fa zay marina dia marina, zay sitrapon'Andriamanitra dia sitrapon'Andriamanitra, ary nakatoy izy. Rehefa tonga avy eo ny liona andeha hihinana azy nakombony ny anjely zany, satria nandeha tamin'ny fahamarinana izy. Ianao koa amin'le devoly fahavalonao mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany, dia nirariko anakombona ny vavany liona ny anjely, satria ianao tsy manana anjara amin'ireo, ary ny devoly tsy manana anjara aminao an Jesosy Kristy ianao. Tahaka an Jesosy ihany koa tsy nanana anjara tamin'ny devoly, satria niorina tamin'ny tenin'Andriamanitra izy ary tsy nakasika azy mihitsy. Zay ny le fahamarinana. Dia zay izy teo hoe mahonona tena miambena devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka liona mierina mitady zay arapany, toero izy miorena tsara finoana ianareo zany rehetra zany dia manjondra laha rehetrarehetra eto tany. Mino fa voarainao ny teny ary ijory ianao, raha sendra lavo ianao, raha mitoetra anatin'ny fahotana ianao amin'izao fotoana, mitsangana, miarena. Jesosy vonona anitsy, Jesosy vonona anamarina, Jesosy vonona anasa, Jesosy vonona anadio, ary ampitoetra anao indray mba handehananao.
fa aza mijanona ao anaty fahotana ao, aza mijanona ao anaty fotaka ao, aza mijanona ao anaty loto ao, fa tsisy anto ary tsy mahasoanao mitondra fahaverezana. Tsara lavitra nomeny Jesosy anao fiadanana, fitsarana, fifaliana, famelan-keloka, tehirizo zany. Sarobidi ny finoanao tsara lavitra noho ny volafotsy sy noho ny volamena. Ianao zay efa mitoetra aoka hitandrina fandrao lavo ary tena hitoetra hatramin'ny farany. Tsy ara-tsiny amam-pondro amin'ny fiverenan'i Jesosy. Dia zay ny fampianarana tia nazaraina amintsika hoe miaditsika eto tsy mandeha ho azy fotsiny io maimaim-poana ny famonjena, efa azo maimaim-poana zany, fa mila tehirizina, mila miorina, mila miambina. Sanatria sao dia voafafa ny anarana, sanatria sao dia lalina solika ka tonga Jesosy apakatra, ianao matory, tonga ianao avy eo mifoha, tsy sisy fanahy-masina, tsy tafiakatra ianao, ary mila miampina isanandro sanandro. Zay ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny izay ao ny Apokalipsy hoe zay maharesy nataoko hoandry eo amin'ny telopolon'Andriamanitra, zay maharesy ny andova ny fiainana mandrakizay. Sambatra zay matohatra afaka hampanahy fa rehefa avazana toetra izy dia hosatroana zatrim-poninahitra. Misy ady zany misy fitsapana zany noho ny famariana ny tenin'Andriamanitra. Dia samia mitoetra ao ambany fahasoavan'i Jesosy, samia miorina amin'ny teny tsisy kilema ho an'i Jesosy ny voninahitra, fahasoavana sy ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Amen.